Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 4 oktobra 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny alarobia 5 oktobra 2024 amin'ny anora maraina. Etỳ ampiandohany dia tsara ny manamarika fa tsy misy ny filazana fampitandremana amin'ny avy ny alin-drano na izany azy entanina hatrany isika mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana tandrifindrahona vitsiny vao maraina, ho avy atsimo asanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, ahatratra 40 kilometatra isan'ora indraindray ny any amin'ny tapany avaratra, Anonjaben'ny ranomasina, avy ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra, ahatratra 2.3 metatra indraindray. Kapesta hatrany Manoro, anorana tandrifindrahona vitsiny vao maraina, ho avy Atsinanana amin'ny akaben'ny rivotra ny any avaratra Toamasina ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra kosa ny any akafa ka ho 9 kilometatra isan'ora, Anonjaben'ny ranomasina, avy ny onja mandinina ny 1.4 metatra. Mahanoratra ny Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ahatratra 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro, Anonjaben'ny ranomasina, avy ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalikan'ny masoandro, ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ny any amin'ny tendrony Atsinanana ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ahatratra 40 kilometatra isan'ora izany indraindray, io vaovao kosa ny any akafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, Anonjaben'ny ranomasina, avy ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra, ahatratra 2.5 metatra indraindray, isan'ny rano madinika avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro, io vaovao amin'ny fisokan'ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ary ho avy atsimo izany manomboka ny alina ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, adidi-panonja ny ranomasina, avy ny onja mandinina ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibahan-toerana kokoa ny masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, fa itsoka avy atsimo kosa manomboka ny Takariva ka ho 17 kilometatra isan'ora, ahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny any atsimon'ny Morondava, ho tony na adini-panonja ny ranomasina, avy ny onja ho lasaka ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsy, ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ho tony da adini-panonja ny ranomasina, avy ny onja ho latsaky ny 4.7 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, andrahoana amin'ny tsitokotoko, ho avy atsimo asanana ny rivotra ny any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, ny any akafa kosa dia ho avy Atsinanana ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho avy avaratra andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ho tony na adini-panonja ny ranomasina, avy ny onja latsaky ny 2 metatra, Anonjabe na any amin'ny tendrony avaratra.